Salama daholo androany isika dia indandera hiresaka ny mahakasika ny savorovoro politika izay misy amin'izao fotoana izao a tsy inona moa izany fa mahakasika ny fametram-pitoriny ireo sombamboaka rehetra manerana ny nosy tamin'iny raharaha ny fifidianana sombamboaka farany teo iny a ka samy niezaka nanatitra an'izany fitoriana izany avokoa izy ireo a eny amin'ny HCC amin'izao fotoana izao ka isan'izany ny mpanakanto Rosy izay candidat sombamboaka tao amboroborotany faefatra tao sady efa deputen'izy ireo tao anatin'ny 5 taona lasa teo iny zay ka tonga nanatitra an'izay fitoriana izay moa izy ireo a teny amin'ny foibeny HCC teny Ambohidahy tamin'ity herinandro ity ka izay ny fakafakana amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny vidéo antsika ary tsarovatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba fanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefaamisy tao matao-tagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary amin'izao fiandrasana voka-pifidianana ofisialy izay voakana HCC zao a dia samy niezaka tonga nanatitra ny fitoriana teny amin'ny HCC avokoa ireo candidat rehetra manerana ny nosy tamin'izay fifidianana sombamboaka izay ka maro moa ireo candidat izay hita tonga teny amin'ny HCC nanatitra an'izay fitaraina ny mahakasika an'ireo halabato sy ny pitsopitsony maro isan-karazany taloha nandritra ary taorian'izay fifidianana izay efa maro ihany sy ny fifidianana sombamboaka izay nandalo zay ary efa maro ihany koa ny hita fa tamin'ity indray mitoraka ity dia tena nahitana savorovoro tsy misy to azy satria samy nilaza fa nisy halabato avokoa ireo candidat rehetra manerana nosy na candidat miankina izany na candidat tsy miankina na ny candidat natolotry ny fanjakana na ny candidat amin'ireo antoko-panositra ka eo indrindra ny mpametra-pantanina ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao a ahoana tsara ny tena fizotrany fifidianana iny na nahoana tsara ny fandraisan'ireo ratsa mandraika rehetra ny karakara sy ny sahana izay fifidianana izay a andraikitra taloha nandritra ary taorian'izay fifidianana izay ka mahatonga ireo candidat rehetra amin'izao fotoana izao a samy menimenina fa misy izay halabato izay raha tena nisy tokoa izay halabato rehetra izay lazain'ireo candidat voalaza ireo a dia ahoana ny fandraisany ireo ratsa mandraika andraikitra nanoloana izay moa ve tsy izay no tena asan'izy ireo a hisahana sy hanara-maso ny fizotran'izay fifidianana izay a mba hialana amin'izany resaka halabato lava izany ao moa ny milaza fa efa io ny safidim-bahoaka ao indray ireo milaza fa fanodikodinana safidim-bahoaka indray no nataon'ireo candidat sasany ka izay ny tena mampisadaikadaikatra ny mpanara-baovao sy ny olom-pirenena rehetra amin'izao fotoana izao a inona marina ny tena zava-nisy taloha nandritra ary taorian'izay fifidianana izay ka ao anatin'izao fiandrasana vokatra ofisaly voakana HCC izao dia mbola ao anatin'ny tebiteby foana ny voaka rehetra manerana ny nosy indrindra fa ireo candidat izay nirotsaka fidina tamin'izay sombamboaka izay satria mbola tsy fantatra no mety ho fitsimbadiany io vokatra izay fa nivoaka io ka maro ireo candidat izay tsy manaiky ny vokatra izay mivoaka amin'izao fotoana izao a satria misy ny milaza fa vokatra natao kajikajy io ka tsy tokony ekena izany ary tsy misy manaiky an'izany fanaovana halatra bevava izany ho ireo candidat izay samy niezaka naneho ny heviny ka isan'ny naneho ny heviny mahakasika izany moa ny candidat Rosy izay isany tsy manaiky ny vokatra mivoaka amin'izao fotoana izao a satria no ampangainy fa vokatra navoaka tao anatin'ny kajikajy maloto izao izy a ka tsy tokony ekena ka izay indrindra no nahatonga azy a tonga nametraka fitoriana teny amin'ny HCC tamin'ny andron'ny 13 Jona lasa teo iny niaraka tamin'ireo solontenana vahoaka aveny amboroborotany faefatra ao Antananarivo renivohitra moa ity mpanakanto Rosy no sady efa sombamboakan'izy ireo ity milaza izy ireo fa tsy manaiky izay kajikajy ara-pifidianana sy ny tsy fanarahan-dalàna izay niseho nandritra ny fifidianana sombamboaka farany ka izay no antony nahatonga azy ireo a tonga nametra-pitoriana teny amin'ny HCC mba hialana amin'izay ahiahy sy nitondra ny profo rehetra teny ampelantanan'izy ireo moa izy ireo a nandritra izay fitorian'izy ireo izany ka eo ampiandrasana ny fepetra izay horaisin'ny HCC manoloana izay profo naterin'ny mpanakanto Rosy niaraka tamin'ireo profo izay teny ampelantanan'izy ireo izay moa isika rehetra amin'izao fotoana izao tena horaisin'ny HCC mitombona ve izay fitoriana napetraky ny mpanakanto Rosy zay a sa ahoana ho izy nareo ary raha toa ka voamarina fa tena mitombona izay rehetra profo nateriny député Rosy teny amin'ny HCC izay
mety ho isy ve ny fitsimbadiany vokatra izay vonjy maika navoaka ny seny io sa ahoana ho izy nareo. Izay moa ny mahakasika ny fitoriany mpanakanto Rosy ndondray raha ho resantsika ny fanohenkevitry ny RNDM tamin'ity herinandro ity. Tsy fifidianana no natao teto fa fangalaram-bato tsy nahomby ny seny ho izy ireo hatrany. Fifidianana fenosoka satria samy milaza na ny mpanositra na ny avy amin'ny fitondrana na ny tsy miankina fa nisy halabato nisy bulletin voamarika mialoha ka mangataka ny HCC hanafoana iny fifidianana iny ka fifidianana tena madio no ho atao. Manohana ny hetsika sy ny fitakiana ataon'ny KMSB ihany koa moa ireto avy ao amin'ny RMDM ireto. Ny filoham-pirenena ho izy ireo tokony hanaovana ampesima satria nandika lalàna ary isan'ny voalohany tokony hofanana ny vaton'ireo kandida tany amin'ireo toerana nalehany. Vaovao mampalahelo indray dia fantatra amin'izao fotoana izao fa maty ny lozam-pifamoivoizana ny mpikambana iray tao amin'ny tarika Saondrafina. Tratra ny lozam-pifamoivoizana tany amin'ny RN1 iny izay hiditra any Miarinarivo tamin'ity herinandro ity raha saika andeha hamonjy ny sehatra ho any Bongolava iny. Maty arak'izany i Rakotolava izay mpitendry lokanga ary noentina namonjy ny Hasiramo izay razana izay raha ny vaovao nambarany député Rosy hatrany. Amaranantsika azy dia ny vaovao malaza avy any ivelany any ao Frantsa moa ny tena marimarina kokoa nirotsaka ho candidat député i François Hollande. Niova avokoa ny programa amin'ny televiziona mpanolotra vaovao mitohy taorina hafantarana fa nirotsaka ho candidat député ny filoha Frantsay teo aloha François Hollande amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahana ny 3 Jona sy 7 Jolay taorian'ny nandravany Macron ny parlemanta frantsay. Ao amin'ny boriboritany voalohany ao Corrèze toerana diso fantatra loatra no nirotsahany ho candidat izay natolotry ny antoko sosialista sy nivondrona Front Populaire. Tsy hivina fa i François Hollande dia efa voafidy solombavam-bahoaka nandritra ny 20 taona ny taona 7,790 ka hatramin'ny taona 2014. Ben'ny tanàna ny Tulle nanomboka ny taona 2,4 ka hatramin'ny taona 4,4 ary filohan'ny filan-kevitry ny General ny Corrèze nandritra ny 4 taona teo anelanelan'ny taona 4,4 sy ny 2014. Midika izany fa tena tsy hijanona hanao resaka politika mihitsy ity filoham-pirenena ny Frantsay teo aloha ity andriamatoa François Hollande ity satria ao anaty rano tanteraka moa izay fanaovana politika izay ary izay tokoa moa nahafantarany be sy ny maro azy ny teo amin'ny resaky ny politika izay ary tsapa sy hita amin'izao fa rehefa tsy filoham-pirenena izy dia tsy mahasaka anazy tsy hirotsaka ao solombavam-bahoaka izany ny tsy mahafiloham-pirenena azy izay satria tsapany tsara fa maro ireo hitetan'ny vahoaka izay tokony ho tonga eny amin'ny fitondrana faratampony ka izay no nahatonga azy ny safidy ny hirotsaka ho vidina amin'izay solombavam-bahoaka ao Fransa izay amin'ity taona ity. Izay moa no masaka azona roso tomboky lasy tomboky vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsy rovetrany ny abone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa misy hitanao tao atagasy. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.